mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifaliana ravana no iara-banantsika tratra ity alakamisy voalohan'ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay nalahatra ny sampana sekoly alahady ho vatsim-panao antsika riavana amin'ity andro ity dia ny bokin'ny Josoa. Josoa toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy zany Josoa toko voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy izany riavako. Rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehova dia hoy Jehova tamin'ny Josoa zanaky Nona mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko, koa mitsangana mitaha ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'ny Mosesy, hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao, tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy andao anao na afoy anao mahereza sy mahatanjaka fa ianao no hampandova ity firenena ity, ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahereza sy mahatanjaka tsara ianao, hitandremanao arak'izay lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy, na ao amin'ny ankavanana na ao amin'ny ankavia, mba hambinina ianao amin'izay rehetra renao. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity bokin'ny lalàna ity, fa saitsaina andro manalina, hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady ambininy. Tsy efa nandidy ianao va? Koa mahereza sy mahatanjaka, aza matahotra na mivadi-po, fa momba anao Jehovan-Driamanitrao amin'izay rehetra alehanao. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity volana febroary ity riavako dia mikasika ny didin'Andriamanitra no lohahevitry ny mofinaina sy ny perikôpa. Dia ny hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra, mahazava-dehibe ny didin'Andriamanitra. Efa hiditra ny tany nampanantenaina ny zanak'Israely amin'ity bokin'ny Josoa ity. Efa mby amin'ilay tanjona izay nampanantenaina hatrany amin'ny andron'i Abrahama, namakivaky aty amin'ny Mosesy, ary tonga amin'izao fotoanan'ny Josoa zao dia nampananten'Andriamanitra fa ho tonga amin'ilay tany tondratro lonjo tantely ny zanak'Israely. Zava-dehibe rehefa malala amin'ny fiainan'ny olombelona antsoina hoe mahatratra tanjona anankiray. Mahatratra tanjona anankiray. Ny dikany hoe fahotana rahateo, ny dikany hoe manota rahateo dia izao ny hoe tsy mahatratra ilay tanjona, na manadino ilay tanjona, na tsy miraharaha intsony ilay tanjona izay faritana. Ataovy hoe mamaritra tanjona anankiray ianao dia manaiky fa hanatratra iny tanjona iny. Ny dika voalohany antsoina hoe fahotana dia ilay tsy fahatratrarana ilay tanjona. Ny fahotana voalohany indrindra dia tsy hoe resaka moral. Itsika ny mamaritra ny fahotana ho resaka moral fototra, fa iny aloha tsy adidika hevitra amin'ny mahafahotana ny fahotana ho rafin'ny moral, fa ny hoe voalohany amin'ny mahafahotana ny fahotana dia lay fifandraisana amin'Andriamanitra, lay fanaovana zavatra mifanohitra amin'ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fahotana dia lay faharavana ilay zavatra atao na sain'io,
ka mandrava na manelingela na manohitra ilay fifandraisana amin'Andriamanitra. Izay fifandraisana zay rehefa mifandray amin'Andriamanitra isika de olona manana tanjona, ary dia ny fanavan'ilay fifandraisana na ny fanaovana fietsika na asa na fisainana mifanohitra amin'ilay fifandraisana de mahatonga atsika tsy mahatratra ilay tanjona. Mazava ho azy ny tanjona zay fahitatsika de tanjona mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fivavahana zay ambaran'ny Baiboly, ny fivavahana kristiana, finoantsika an' Jesoa, dia fivavahan'ny olona zay mibanjina no avy. Ny banjina ny ho avy, ny fivavahana kristiana de mitaona ny olona hitodika amin'ny ho avy. Tsy hoe manadino ny ankehitriny akory ny fivavahana kristiana, miorona amin'ny ankehitriny izy, tsy manadino ny lasa izy, fa masony kosa de mibanjina amin'ny ho avy. Ary izay mahatonga ny fivavahana kristiana ho tahaka ny hoe mibanjina mandrakariva mahampivahiny azy, satria any amin'ny ho avy izy. Tsy manadino ny lasa mihitsy fivavahana kristiana, fantatsy ny kristiana tsara zany, fa tsy mijanona amin'ny lasa izy ary tsy tamana amin'ny ankehitriny, fa mibanjina manohy ny dimaka any amin'ny ho avy. Hotsika hoe fivavahana kristiana de fivavahan'ny olona manana tanjona satria mitodika amin'ny ho avy. Ny tantaran'ny zanak'Israely mandrapahatonga eo amin'ny bokin'ny Josoa dia ahatsapahatsika zany hoe olona manao dia lavitra, mibanjina ny ho avy, manatratra tanjona, mitodika am'izany tanjona zay nifaritana iombonana zany. Raha ohatra ka mametra-panontaniana tsika ny amin'ny hoe ahoana moa no ahatratraranao ny tanjonao anahy? Raha toa ka mamaky ny tantaran'ny zanak'Israely zany tsika, manomboka amin'ny bokin'ny atao hoe bokin'ny Genesisy, mandrapatonga aty amin'ny bokin'ny Josoa, ahoana ny fomba ahatratrarana ny tanjona, ary inona no mahatonga ny olona tsy mahatratra tanjona. Samy manana tanjona sy vina daholo tsika rehetra. Matoa ny bokin'ny Salamo no teny hoe apetrao amin' Jehova ny lalanao de matokia azy, akino amin' Jehova ny fikasanao, akino amin' Jehova ny lalanao de matokia azy fa ataony tanteraka. Reny rehetreny de fikasana, vina, projet. Matoa Jesoa ny teny manao hoe mitadiava de ahita anareo, dondony de ho voany anareo, mangatady de homeny anareo. Vision daholo zany hoe manana vina, manana tanjona. Fa ny olona de zao, betsaka ny kristianina tsy mahatratra tanjona, betsaka ny olona ny tsy mahatratra tanjona, betsaka ny mamaritra tanjona, na koa hoe betsaka ny mahafantatra ny tanjona tokony ataona, ny fanirinana ny zavatra tiako, ny lalana tiako hatongavana, saingy zao tsy tonga any an-tany Kanana, tsy tonga any amin'ilay tanjona. Nahoana no sarotra ny makany amin'ilay tanjona ny zanak'Israely de zao 40 taona namakivaky ilay lalana, ary ro taranaka zay nampananteny an'Andriamanitra hoe ho tonga any amin'ilay tanjona amin'ny tany Kanana dia reo olona rehetra zay nivoaka any Egypta de tsy nisy tonga tany Kanana afa-tsy olona anankiroa ihany. Mosesy moa zany ary de tsy tonga fa nanotazan-davitra, nahita hoe io le tany Kanana, de atao hoe telo bako Mosesy, tsy tafiditra Mosesy fa mba nahita ahy hoe io le tany zay hovatany. Telo monja zany nahita tamin'ireo rehetra izay niainga. Nahoana no mafy be ny manatratra tanjona? Mamaritra tanjona andeha ataontsika hoe sarotra, fa sarotra lavitra noho zany hoe ahoana no atao mba hanatrarana tanjona. Betsaka ny fomba atao, betsaka ny méthode, betsaka ny fomba fiasan'ny olombelona mamaky boky isan-karazany anao amin'ny psychologie, amin'ny communication, amin'ny philosophie sy ny sisa rehetra, indrindra amin'ny ataontsika hoe ohatra hoe ny développement personnel, mampianatra zao no ataonao mba hanatraranao tanjona. Fa ny Baiboly raha mamaky tsara ny bokin'ny Genesisy manao Deutéronomie tsika dia manana zavatra betsaka ho lazainy izy amin'ny hoe zao no anampinanao mba hahatratraranao ny tanjona. Nahoana de zao, ny fivavahana kristianina de fivavahan'ny olona zay mitaiza olona hanatratra tanjona, ary tokony hahatratra tanjona ny olona amin'ny vavahana kristianina raha ohatra ka mahay mamaritra tanjona tsara
satria mahay mamaritra tanjona de zao mamaritra tanjona mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra. Tokony ahatratra tanjona ny kristiana raha mahay mamaritra tanjona tsara. Tokony ahatratra tanjona ny kristiana raha mahay manana méthode tsara, miatsony hoe méthode tsara, lay fomba atao radraran'lay tanjona zany dia méthode na fomba atao mifanaraka raha teo koa amin'ny sitrapon'andriamanitra. Fa raha ohatra ka somary mikisaka kely tsika amin'ny testamenta vaovao manontolo manazavany hoe ahoana moa no nahatratrarany zanak'Israely ny tanjona, tarafina amin'ny soratry Paoly, tarafina amin'ny fampianaran'i Jesoa, de zao reto fomba telo reto ary tokony ho hatratra tanjona mihitsy. Voalohany de zao ny olona mahatratra tanjona de miaina ny tenin'ny Paoly. Paoly de manazavany reto amin'ny Korintianina voalohany toko telo ambiny folo ny hoe reto zavatra telo reto no mitoetra, teny hoe mitoetra de zao koa no mampitoetra, azo atao zay koa. Reto zavatra telo reto no tsy tokony hisaraka aminao mihitsy de tratranao ny tanjona: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Ireo teny telo ireo na de ty amin'ny testamenta vaovao ary de mamitina ny toe-po sy ny toe-tsaina nitakiana tamin'ny zanak'Israely raha namakivaky ny hevitra izy, ary reo anefany de indraindray tsy tratrany, de mianjery izy ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Nahoana ny finoana? Raha tianao ny hahatratra tanjona, ary re mahatokany hoe ny kristianina de tokony hahatratra tanjona raha manana reo toe-tsaina telo reo ianao, raha manana reo toe-tsaina telo reo ianao amin'ny fandrafetanao, ny dedikasanao, amin'ny zavatra zay ataonao, de tratranao ny tanjona: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Reo ny fototry ny fomba fiasan'ny olona. Andeha ataontsika hoe tsy azavaintsika amin'ny lafiny sistematika hoe inona moa ny finoana, finoan'Andriamanitra ray zanaka, fanamasina, ny trinité. Andeha tsy zay ny anazavantsika lay finoana, fa andeha fantaritsika amin'ny hoe lay fanatrarana tanjona andresahantsika eto. Tsy lay finoana amin'ny lafiny famonjena, amin'ny lafiny sistematika na dogmatika loatra no anazavantsika azy, fa lay finoana amin'ny lafiny pratika hoe manatratra tanjona de finoana inona ny tokony ananako, fanantenana inona ny tokony ananako, fitiavana inona ny tokony ananako. Voalohany de zao rehefa ko malala raha miteny hoe finoana de zao viny zay. Ny voalohany tratranao ny tanjona rehefa mazava lay vinanao, ary lay vinanao de inonao, mahatoky anao zany, lay vina, lay vision, zavatra itarihiny fanan'Andriamanitra anao, zavatra nofinao ary nofo mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mazava ho azy. Rehefa anananao lay vina ka mipetraka ao anatinao ny finoana hoe matoky Andriamanitra fa tratrako io, matoky Andriamanitra fa mino ahy, mino herinao ah, de zao dingana voalohany atratraranao ny tanjona zay. Ny olona mino de dia mahatratra tanjona izy. Tsisy antony tokony hamaritanao vina raha ohatra ka mieritreritra anao hoe za mivedy ho tratra, za mivedy ho totosa. Ny zanak'Israely impiriny enjera tany anefitra satria tsy nino an'Andriamanitra. Tsy nino hoe aiza vedy hevitra, vedy avakivakiana, vato vedy amoaka rano, aty vedy ahita sakafo, ity vedy lalana marina, ity lalana hevitra ity vedy ahitana fifaliana. De zao satria tsy ampy finoana. Ny vina ry avako malala, raha vantany vo mamaritra tanjona ianao de minofa tratranao i tanjona io, satria tsy hainao rery ny mamaritra lay tanjona fa miaraka amin'Andriamanitra, ary satria tsy hainao rery ny manao lay asa na manatratra lay tanjona fa Andriamanitra, de mino. Ny olona tsy manana vina de mazava ho azy tsisy tanjona izy zany, tsisy inona, de ny fiainana no mitondra azy, de tsy fantany akory hoe tonga izy sa tsy tonga, mety sa tsy mety ny ataony. Fa izao ny voalohany indrindra de zao matoa Paoly miteny hoe reto telo reto no mitoetra, de zao ny voalohany ny finoana. Farito ary ny tanjonao, mametraha fanontaniana: inona moa zany le tena antom-pisiko, inona moa zany le tena programako, inona moa zany ny tena dikan'ity fiainako ity, anao inona moa zany inona ny tiako atongavana, de mino am'izay fanorinao zay fa miaraka aminao Andriamanitra. Zay ny dikany tenen'ny tompo tamin'ny Josoa manao hoe tsisy olona hajanona eo anoloanao,
inona ny hoe tsisy olona jany eo anlohanao, tsy misy olona afaka ibana n'lay vinanao, lay finonao, lay nofonao fa mombanao. Fa ny faharoa de zao ny fanantenana. Hoy Paoly manao hoe ny zava-dehibe faharoa rehefa manatratra tanjony tsika de zao ny fanantenana. Na inona fahatsaran'lay lay nofinofy, lay inona na inona hamafy ny finoana, hanatrahana lay nofinofy, na inona tetika asa maro samy hafa atao mba hatratrahana lay nofinofy, satria manana zany tsika ao anatin'ny antsoiny hoe vision. De zao rehefa tsy ao ny fanantenana de tsy tafavoaka. Ny antony de zao, eo ampanaovan-javatra de tsy maintsy misy ekenao, fa olombelona mitafinofo anao, tsy maintsy misy ny tsy fahombiazana. Zany hoe misy vato misakany any am-pandehanana iny. Aza mieritreritra manao hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsara be ny nofinofy, mino an'Andriamanitra tsara be ny vision, de zao tsy misy mihitsy ny vato misakana. Tena misy ny vato misakana. Matoa Jesosy ny teny manao hoe ny olona endry de nanorina ny tranony eo ambony vatolampy, ny olona dala de nanorina ny tranony teo ambony fasika, ary rehefa tonga ny tafiotra sy ny rivotra de nitsofo ny rivotra de nienjera ny trano teo ambony fasika, mipetraka kosa ny trano niendritra tao ambony vatolampy. Ny dikan'izany, ny tafiotra tsy maintsy misy, ny orana tsy maintsy misy, ny rivotra tsy maintsy misy, fa izao fotsiny teo ambony inona ny naorinao le nofinofinao, teo ambony inona ny naorinao le visionanao, teo ambony vatolampy ve, teo ambony fahendren'olombelona ve, sa teo ambony fahendren'Andriamanitra lay nofinofy. No zany de zao ny fanantenana de tsinona tsy akory fa lay hery mampitraka anao rehefa tojo le fiza antoetra lay zavatra zay ataonao. Tsy maintsy misy fiza antoetra. Zanak'Israely namakivaky nefy le fiza antoetra impiry moa, nisy aretina, nisy tsy fahampiana, nisy anohanana, fa raha tsy teo ny fanantenana de zao resy tany anefitra. Ny fanantenana no mampisy ny fifaliana, ny fanantenana eo ny finoana mifamatotra amin'ny fanantenana, fa ny fanantenana le manao hoe ny apitso de tsara noho ny ankehitriny mandalo am'izao zavatra zao tsika, fa izao esy mbola hiposaka eo masoandro raha apitso, esy mbola hazava ny lalako diavina raha apitso, esy mitompo eo mandrakariva. Zany hoe na inona mety ho zavatra lalovina de zao le fanantenana io. Io fanantenana io no amonjena ny mino Paoly am' Romanina 9:20. Io fanantenana io lay ahafahanao misongona, mitsambikina, mihoatra ilay zavatsarotra eny anelanelana lay lalana mandra-patonga eny am'le tanjona. Tsy anio anao nitonga eny am'le tanjona fa mety ho raha-pitso, mety tsy raha-pitso fa mety amin'ny herinandro ambony, fa anelanelany anisy amin'ny herinandro ambony atongavanao eny am'le tanjona, tsy maintsy misy vato misakana. Ny tompo ny teny an'izany. Jesosy raha nisy vato misakana ako, ahoana moa ianao tsy hisy vato misakana? Ry Paoly aza nisy vato misakana, andeha hitorony filazantsara ny Enjehina, ny Toram-bato. Ry Petera tratra zany, ka ahoana moa ianao nitsotratry ny vato misakana? Fa iza moa anao nitsandalo fiza antoetra? Iza? Fa izao ny fitaovana rehetra nentina reny olona rehetra reny nanatratra ny tanjona mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zao nanana finoana izy fa miaraka amin'Andriamanitra, fa nanana fanantenana tao anatin'ny fangiry firiana izy de nanjary nody fifaliana le fangiry fiza antoetra. Ary ny fahatelo de zao, hoy Paoly, eo ny finoanao, mazava ny vinanao, mazava ny fomba fiasanao, eo ny fanantenana, vonina ny sainao hiatrika zavatsarotra, vonina ny sainao tsy voahazo ny zavatsarotra, fa izao Paoly, eo ny fitiavana. Eo ny fitiavana. Nahoana ny fitiavana ny lehibe amin'ny fanatrarana ny tanjona? Onjora masina de anankiray am'izay vato misakana ao am'zany tantaran'ny zanak'Israely no resahantsika. De zao anankiray am'izay tena nanefen'ny tompony zanak'Israely mihitsy lay ataontsika hoe ego. Amin'ny lafiny psikolojika ohatra ny teny resahana betsaka azy, fa tsy maninona hitantsika eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely. Ny ego de matetika vato misakana ny olona izay tsy ahafahany mandroso. Lay ego-an'ny olona io, ndraindray tsara be le vision-any, ia, mazava be ny vision-any, ndraindray tsara be mahana fanantenana izy hoe na inona zavatsarotra, fa ndraindray na matetika amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, hitantsika amin'ny tantarandry akany zany, hitantsika be de be eo amin'ny boky hatrany amin'ny boky Nomiry, ndraindray lay ego-an'ny olona na ny ego-an'ny tsirairay dia ndraindray manakona
lay vina. Zany hoe tsara tare le vision fa rehefa lehibe ohatrin'inona lay ego de lasa rehefa toy n'iny ego iny lay ampopo indraindray lay fahasarotam-po indraindray de zao takona lay vision na takona lay vina de zao tsy tratra lay tanjona. Simba nandray le lalana, tsy tratra lay tanjona, tsy hoe tsy tsara ny méthode, tsy hoe tsy nahana fanantenana fa ndraindray susceptible hoy nareo miteny frantsay, ndraindray be loatra lay ego dia tsy mahatody am'lay tanjona. Mety ndraindray mety misy ora andraintsika ohatra hoe aka ohatra ataovy hoe ianao a lefa hianatra any ampitan-dranomasina ohatra, mianatra any ampitan-dranomasina ianao tsara be ny nofonofonao hoe zao noho izy a za hianatra ampitan-dranomasina mianatra amy sekoly ambony a mba hivoaka amina sekoly ambony a de manana tanjona ianao mianatra tsara ny tanjona, tsara ny nofonofo, tsara ny vina, tsara ny fandehan-javatra rehetra fa izao rehefa tonga any ianao de izao mety voahelikeliky ny olona, mety inona koa ny alehanao aty, ianao zay mainty hoditra, ianao mahantra sy ny sisa rehetra de izao mety hitranga raha mafy be lay ego anao de za ranga tsy manaiky ambaniny zany za leo be za tsy manaiky ambaniny za tsy milarahany zany de izao lasa ianao mody na lasa ianao hoe za tsy hianatra fa za tsy tia ambany maniny ina koa ny resahako amireo olona reo aleoko mifindra université, aleoko miala am'ty asy ty, za tsy anaiky asa tsony, za tsy anaiky ambany maniny ohatr'zao, maninona any atao an'zao na koa hoe za tsy maintsy ndraindray zay ego zay mampivotra mampiotra ndraindray raha hainao ny mampiasa azy fa ndraindray zay ego zay mampanadino anao an'lay tanjona rehefa ngeza loatra zay ego zay de adino le tena antom-pisina hoe saloka raha ka mijanona za tsy mahavita tsony aloha hijanona any fa tsy mety zany nefa tsara lay tanjona fa no lay ego lehibe loatra dia ny fafitakonan'lay ego lay tanjona de tsy tratra le tanjona. Zay mahatonga am Paoly miteny manao hoe zava-dehibe ny fitiavana ny mahatonga anao haresy an'lay ego. Raha vao tsy eo lay fitiavana de adino lay tanjona ary mety ho lay ego mihitsy ny lasa manakona lay tanjona fa rehefa eo lay fitiavana de zao lasa resin'io lay ego de tsy adinonao mihitsy ny tanjona. Ny fitiavana zany no mahatonga anao tsy manadino ilay tena tanjona satria nahoana satria ny fitiavana no mahatonga anao manafoana tena, ny fitiavana no mahatonga anao manafoana lay ampopo, lay fitiavana no mahatonga lay manafoana lay fireharehana, ny fitiavana no mampioro-pakanao ao amin'ny fiarahamonina manodidina anao, ny fitiavana no mitondra fifaliana, ny fitiavana no mamafa lay ampopo maha-olombelona lay tenenin'ny Paoly hoe adama ela. Paoly miteny hoe adama ela, lay adama voalohany zany. Ny fitiavana no manaisitra an'io adama ela io ka mahatonga anao olona vaovao ary afaka mahatratra lay tanjona. Tsy lay adama ela, tsy lay adama mpanota, lay adama zay mbola tia tena, tia voninahitra, susceptible hoy ny teny frantsay, mora tohina, be ambo, te atao zao, iny lay adama tranay. Ary raha mbola iny nefa de iny tsy mahatratra tanjona mihitsy iny satria iny olona adama ela iny hoy Paoly iny de zao iny lay adama efa nenjera tany amin'ny bokin'ny Genesis, iny adama voalohany iny le nenjera iny le tsy nahatratra tanjona ka raha mbola iny adama ela iny ihany no tafinao dia mazava ho azy hoy nareo miteny hoe voy à l'échec, mazava ho azy tonga dia menjery anao fa raiso lay adama vaovao lay Jesosy Kristy tompo lay fitiavana lay Andriamanitra tonga nofo tao am' Jesosy rehefa lay adama faharoa no tafinao zay mahatonga am Paoly hitafio Jesosy rehefa lay adama faharoa lay Jesosy Kristy tompo no tafinao izay fitiavana de zao tratranao lay tanjona tsy hoe no ianao fa no lay adama faharoa tafinao de Jesosy de mazava aminao zany lay tanjona hanananao lay fagnantenana fa lay adama faharoa ny fitiavana kosa no tafinao de tratranao ny tanjona. Zay mahatonga ny bokin'ny Genesis manantitrantitra hatrany amin'ny Genesis 3 hoe nalain'Andriamanitra lay akanjo hoditra lay mba hampitafiana ny olombelona lay Jesosy zany nampitafiana ny olombelona mba hahatonga azy tsy lavy tao anatin'lay adama ela fa afaka nijorona natratra tanjona. Ny tompony hanampy anao raha vako malala azo fijaliany Jesosy Kristy tompo zay tianao hampahazava ny fonao ka hatakaranao ny fitiavan'Andriamanitra
ahatratraranao fa ny finoana de vina sy fomba fiasa, ny fanantenana dia oety mandresy ny zavatsarotra mba hatonga hanana fifaliana isan'andro ary ny fitiavana de mandresy lay zay rehetra vaton'ny sakana amaha olombelona ka tsy atratrarana ny tanjony. Ivavaky ry havako tompo am'siranao zahay fa amin'izao andro voalohany sady amin'ny volana faharoa amin'ny taona zao de eto aminao hibanjina ny tanjona efa nifaritanay tany amin'ny fiandohan'ny taona. Manazava aminay ny teninao tompo raha novakinay fa hoy ianao manao hoe mahereza matanja aza matahotra na mivadi-po. Tsy mivadi-po zay tompo satria efa nampitoerinao ty anatinay Jesoa lay finoana, ny fanahinao masina, lay fanantenana ary enao Andriamanitra fitiavana. De tratranay ny tanjonay tompo. Tsy hoe matanjaka, tsy hoe mahery, tsy hoe manan-tsainy zahay fa noho izay mitafy anao Jesoa de ampaherezy tompo zay am'izao volana febroary zao manomboka mba hanana fanantenana sy fitiavana ary finoana mamakivaky ty volana vaovao ty. Ampaherezo fa marina aminay ny teninao, ataovy marina aminay ny teninao manao hoe mahereza matanja fa momba anay ianao. De meteza omba anay tompo mba hampandresy anay, hampamiratra anay am'izay rehetra hitondranao anay am'izao volana febroary manomboka izao. Amin'ny anaranao Jesoa. Amen.